miarabantsika isa-tokantrano amin'ity androany ity nareo zay manaraka ny fandarana l'actualité eto amin'ny fahitalavitra matv. Amin'ity androany ity dia ny toetra raha-pirenena trano no entintsika voasaboasana ao anatin'ny fandarana, ary izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity any Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona solontenany ekara eo anivon'ny FFKM. Misaotrano Monseigneur nanaiky mivahininay tamin'ity androany ity, ary avy hatrany dia niresaka fampiavanam-pirenena no horesahantsika amin'izao androany izao. Saotra indrindra tompoko, ary dia fa mamerina ny arahaba an'izay rehetra manaraka izao fandaharana izao. Ny tena ny tonga eto moa dia solotena ny rano avy ao amin'ny FFKM satria moa efa nandalo teto ireo filoha am-piangonana samihafa nanazava ny momba nyity FFKM, ny fampiavanam-pirenena ity. Dia androany dia nangata andreo in'izay aho satria mbola tsy eo niaraka teto manokana, fa izay moa no fandaharana satria raikitra ny besin'ny maro, dia io no angatandreo hoe manjarako miteny momba ny raharaha io fampiavanam-pirenena io amin'izao fotoana izao. Fantaniko voalohany Monseigneur, ao anatin'ny fanomanana isika izao an'le hoe fandravonana nasionaly na hoe fionam-be nasionaly, tsy fantatra aloha izay hoe ateny izay nosafidianareo anatanterana izay fionam-be izay eritreretina ho atao amin'ny faha-20 faha-20 ary ny telopolo ny volana aprily 2024 ity, voaloha sy faharoa ny volana May. Aiza ho aiza zao ny fanomanana an'izay hoe fionam-be nasionaly zay? Zavatra nekena atao moa izy ity, ary ny zavatra atao tsy mandeha mora, misy ny sakasakana, misy ny zava-manahirana amin'izay, tsy izay akory no ampihemitra satria betsaka ny fanantenana apetraky ny olona amin'ity fampihavanana ity. Ka araka an'izay moa dia mitohy hatrany ny asa ataony ao amin'ny FFKM. Efa misy ny tsinjara ireo sehatra asa teknika izay miatrika n'ity zavatra ity. Ao aloha momba ny fandaminana na nataontsika hoe ny logistika, satria sarotra izy io, hiantso olona marobe, ka sarotra be ny ahitana an'izay zavatra zay, fa tsy maintsy apetraka ary sehatra asa momba ny fandaminana. Misy koa ny sehatra asa momba ny fandravonana, zany hoe ny fitsakana ireo hevitra ireo, ny fandrindrana azy ary fametrahana azy araka ny foto-kevitra tiana apetraka hodinina hanohizana azy. Ary ny fahatelo moa dia ny serasera tahaka ny atao amin'izao fotoana izao, izay nahatonga eto ireo amin'ny serasera nandamina hoe misy an'izao taozavatra izao dia fandamina izay hevitra amin'ny rahalahy hoe anjaran-dranona indray no mandeha amin'izao fotoana izao. Izay no sehatra ny angezabe napetraka hanaovana azy. Ary eo amin'ny fandaminana sy ny fandravonana indrindra moa no mety hanahirana angamba, fa ao zay no efa mametraka hoe misy loha hevitra efa napetraka nalefa tany amin'ny faritra izy ity dinihana, dia ao aloha le 4 rehefa araka ny nametrahanay azy. Io 4 rehefa io toe-po, toe-panahy hoentina miaritsika ny fifampidinihana izy io. Ka olona manana toe-po, toe-panahy mazava ho afaka manao azy, zay ny tena nikendrenay azy, zay le 4 rehefa fibeba, ilay fiekekelo, ny fekenan'ny marina, izay ny lalana hitondrany amin'ny fampihavana. Mbola tsy tonga anytsika, lazainao fampihavana-pirenena, mbola andalanytsika, mbola tsy tonga any, mbola ho avy anytsika amin'izay fotoana izay. Ka io ary rehefa eo amin'ny fandravonana izy misy zavatra telo lehibe napetraka tamin'izay zavatra izay, hoe ao aloha inona ny tanjo na kapobeny apetraka amin'izay zavatra izay. Avy eo dia hoe inona marina ary ny zava-kendrena rehefa mametraka nyity itsika ity tanjona ity, ary avy eo inona ny vokatra andrasantsika avy eo. Olona miasa moa mametraka hoe zao no tiako hitondrana azy, zao no tiako inona no ataoko rehefa amin'ny an'izay hoe inona ny vokatra tiako ho azo amin'izay fotoana izay.
Tatakinahoana kosa nefa ny hoe andraisan'ny olona anjara ao anatin'izay hoe fandravonana nasionaly zay iza no andray anjara ary ahoana ny fomba ahafandreo mandray anjara ao anatin'izay. Dia ireto moa zany ekipa teknika manomana ary ny tena topo-kevitra ireo zay ivory ao ny tena topo-kevitra satria iny moa nalaina avy any natsakaina dia haravona iny dia sokajiana izy iny dia avy eo andeha mbola iverina any anaty vomiera ireo mpizaika rehetra ho tonga ao moa ireo solotena nalaina avy any amin'ny faritra ireo naninika sy any anaramaso hoe zao kay ny hevitray tonga ato marina ny anay afaka ilazan'izay ireo olona teo raha azo sy natelinay ao amin'ny FFKM izy mba afaka ilazan'izay hoe sao dia natelinareo zay no ilaina azy ireo ho tonga avy eo nisy ireo solotena tsy maintsy jerena moa eo ampanaovana azy amin'izao fotoana zao misy tamin'ny 2013 sika tamin'ny CCIVA 2013 hoe par entité nanaovana azy dia mbola ho sivanina koa io zavatra io ary angatahana aloha amin'izay fotoan'izay hoe zay olona halefa mba hanana taratasy fanamarinana fa ny entité nandefa azy na vondrony zay na antoko zay na syndicat zay hoe manana taratasy ny olona tonga aty milaza hoe izahay zao antoko moa izy nanana tahaka an'izay akokoa mba hitondra fanamarina fa tena ara-dalàny ty zavatra ty fa misy mitonontonona fotsiny zay anina tahaka an'izao misy anarana tamin'ny 2013 tsy fantatry ina reny dikan'ity fa foroporonao afana mety zay entité an'izao dia hita fa tena fironona fa tsisy dikany ka mba misy fanamarinana nara-panjakana koa mba milaza hoe eny zavatra fikambanana na inona misy syndika mizoro ara-dalàna eto amin'ity firenena ity satria raha-pirenena ity ifampidiniana izy ity mba aoka olona mba arak'izay zavatra zay hoe mba solo tena marina ahafahantsika manao ity fifampidiniana ataotsika ity zay le izy ilaina zay zavatra zay raha nitadidiko tamin'ny taona 13 nisy atao hoe tsy paipaika ve sa hoe fandraisana anjara zay nentin'ireo entité tsirairay zay te andray anjara tamin'ireny mety ho zay ihany koa ve amin'ity indray mitoraka ity raha ny toe-bola misy amin'izao fotoana zao zavatra tsy maintsy hirosoana dia hisy tokoa izay fandraisana anjara izay tamin'ny iny moa 300 000 ariary nangatahana amin'ity ny angatahana 200 000 ariary zay no efa tapaka tamin'ny fivoriana ny rahana nanao ka ity rehefa tena tiatsika izy ary tena tiany olona tsy mijery an'izay hoe inona no any eny sahirana ny ka na ny fanjakana koa sahirana tsy afaka iantoko alava izy zao hoe ao fa atao aty lasa zazysika aoka hoe zay zavatra apetratsika hirehareha amin'izay ataontsika nanao sacrifice nandatena ireo ray aman-dreninay nananana ty zavatra zay mba tokony hoe rehareha apetratsika amin'ity fanatotosana andreto ina misy ty fampihavana dinika hoany amin'ny fampihavana pirenena raha diniana moa zany monseigneur inona moa zany tena hoe tantsika nity hoe fampihavana pirenena ity satria tiako mariana foana misy ireo entité na mpanao politika sasany miteny hoe tsy ilaina zany fampihavana pirenena zany ny tanina moa zay hoe atongavatsika any midingana no apetratsika tsikelikely tsy ilain'ity satria anisany nanahirana tamin'ny 13 nanahirana ny ava hoe zavatra elabe io ve ho vita nanina ve mandany andro izy ty ekena tsy maintsy ho lany ny andro tsika raha tiana avanytsika zay ny zavatra tanina akapobeny hoe ahoana ny ananatsika firenena milamina sy tandalàna sy ny sisa andao alohatsika ifapipetraka fa misy olana ao rehefa misy ny olana zay tsika miara-mipetraka eo miaraka mifampidinika ilaina zay zavatra zay raha ohatra ny tovihevitra syna ina koa moa lana fivoria fa matotsika miroso amin'ity lalanyity hoe andeha ary aravotsika ny hevitra ahafahantsika tonga any amin'izay tanjona ty tsika
mipetraka hoe andaotsika niverina satria ny firenetsika io tsy milamina firenetsika ny antony anisan'izay tsy miavana zany hoe tsy naravina ilay fiarahamonina ifotony ahafahana mametraka rafitra hitantanana nyty fireneny ty monseigneur rehefa miresaka fefikaina dia hoe fiangonambe ny fiangonana kristianina malagasy fiangonana anakiefatra zao ny mandafitra n'izay fefikaina zay tatoato dia nisy ny filazana hoe tsy mitovy hevitra nareo filoam-piangonana anakiefatra eny misy milaza mihitsy raha somary miverina any amin'ilay tantara taloha hoe tsy mifanaraka ny katolika sy ny protestant misy an'izay feo mandeha zay marina ve zay monseigneur misy tokoa ve zay trangan-javatra zay ny amin'ny hoe tsy fitovian-kevitra marina zay kanefa na ny mpivady aza tsy mitovy hevitra dikan'izay tsy hitovy hevitra anao vinona olona telo efatra na roa aza tsy afaka hitovy hevitra na ianao na za izay akory tsy manakana hoe andehitsika hipetraka hifampidinika anao an'ity zavatra anankiray ity ka eo tokony halany zay zavatra zay hoe entiny sasany hampidin'olona ary mora ankehitriny misy mahay mampiady olona ka raha miditra am'izay tsy tonga am'izao tanjony zao ny zay raha izay zavatra fahasamihafana sy an'izay no apetraka tsy ho zao ny nahatongavanay efa ely tena dizavinao apaitra ho any fa tsy zay fa na tsy mitovy hevitra tsy mitovy ny zavatra afaka mifampidinika hoe ity ary no ametrahantsika azy ity ny zavatra tokony atao andeha atao araka an'izay iny hoe anisan'ny mampivombona tsy moramora mandravona tsy moramora le fahasamihafana zany hoe ho anareo zany tsy misy mihitsy zay hoe ady eo aminareo samy na hoe ataoko hoe ady mangatsika aminareo efatra ny raha lamina eo aloha ny ady tsy misy fa zany hoe ny fomba hijeren'olona azy satria tsy zay re reneny hoe fefikaemony fa maro mpiaradia aminay zay ao samy manana heviny koa samy manana firekeviny koa ka sao dia any azany misy bebe kokoa toy zay amina hevatra amy raha fa zahay no hoe fefikaem ianonareo manao tahaka an'izao ianona manao tahaka an'izao zay neno ataon'olona dia avy eo hoe tsy mifankahazo reo izay moa nytandremo tsy fankazahoake tsy fitovian-kevitra tsy hoe tsy fankazahoan-kevitra aza fankany ny tsy fitovian-kevitra isy mandaka ariva zay zavatra zay raha tsisy an'izay tsy isy fandrosoana am'ty tanitsika ty ilaina io satria ianao za mahita an'ity avy eto tahaka an'izao le rangary tsy mahita an'io raha afa-tsy ny any milaza hoe izao no izy manday ianao rangahy fa zao ihany hitanao tsy tovy ny hevitra am'izay fotoana zay satria avy ay zany no nijery ny zavatra avy ay zany nijerevako azy ka raha avy ety vo afa zay hitako zay izy ny ry nanonary mahita hoe zao izy ka eo ny taoko hoe tandremo zay zavatra zay ary mora ampiatian'olona zay zavatra zay mety misy ve nefa n'izany hoe fanararotany mpanao politika nareo araka ny fefikaina io olona moa milaza an'izay ka izy moa ataonao hoe raha ohatra zay no ataony mety hisy zay za tsy lafiko zay zavatra zay fa kosa mazava aminay de hoe andehtsika hiezaka hiroso am'izay fampihavana pirenena izay ka ny toetsaina hoentina dia hoe eny miatika ny mijery ny tena koa manao ona aho ity zaho ty nety sa tsy nety natao toy zay ny ajery hoe ianao rangahy tahaka an'izao ianao rangahy tahaka an'izao aza mifanombotombo fa tondroy ny tenanao inona no natao teo amin'ny fireneko nety sa tsy nety ny natao tsy nety vako koa hoe tsy nety tokoa reto ny zavatra ty zay le izy raha atao koa any le ino mahatonga anay le katrefa hiverimberina anay io zavatra io aoka hanana toe-po toe-panahy
ho afaka ifanatrika amin'ny olo ifampidinika amin'ny io toepotoepana io mitondra amin'le fifampidiniana tsy ho araka ny hevitra ao indraindray ianao voatery manao hoe marina ny azy fa tsy tokony handeha amin'izay lalan'izay fa aoka hanan'le io anina io manokatra ny saina ho afaka mihay no ny hafa ary mandray izay toe-javatra misy ilainy zay zavatra zay io fisokafany saina io ary hanaiky fa ny hafa koa ny manana ny marina fa tsy zariry lafi ny anankiray amin'ny fahamarinana no hitako iry manana ny lafiny tahaka an'izao tsy maintsy ekeko zay amin'ny marina zay io fisokafa-tsaina io ny zavatra tokony apetraka mpandray anjara anankiroa ny seigneur no mitsokan-darana ny aloha kely nyreny fidinana teny amin'ny faritra reny fionana tany amin'ny faritra fampihavanana ireny ny filoha teo aloha Albert Zafy sy ny filoha Ngedezamita teo aloha Andry Rajoelina inona no toko hoe mesure na hoe toko hoe andraikitra ny raisinareo manoloana nyreny toko hoe fistahana manantena ihany hoe nareo fa hoe mbola hiverina eo andatambatra hiara hiasa ho amin'izay fampihavanana zay izy mirahala mianaka ireo raha ny fanantenana ary ny faniriana dia hoe ny iverenany satria ny ara-dia teo aloha rary ny hoe ahoana ary aizany misy ty taolana na ny olana mahatonga an'ity zavatra ty mbola azo aravina ve zay mbola azo tadiavina ve ny ananina an'izay satria ny atahorako omena andraikitra lavitra lehibe loatra ity dinika fampihavanana ity sasany efa ry amin'ny farany mety conséquence any amin'ny farany ane izy io hoe satria tsy izao no avy dia hoe ho hita io zavatra olona mbola eny an-dalana ianao dia efa hitanao hoe ity ny tranopetrahany mbola tsy hitanao akory zay zavatra zay ka avelao aloha ataotsika le hoe dinika eny an-dalantsika ka eny an-dalana vaky pneu dia io ny pneu vakytsika etrahamany ndao aloha hipetraka atao ny dissolution anaovanamboarana ny anina ihany dia ny tipotopy sy ny anina mandeha afahana hoe andeha fa tsy mbola tonga itsika mbola iry ny tandony mbola tsy maintsy ho tonga raha ohatra ho miala avy eto ao any Diego tafandrian-dalana dia matory aloha tsy maintsy manay itsika fa tsy avy dia ho totosan'ilay mandeha ny zavatra ka ireo ekeko zavatra mety manahirana mahitany io fa hoe andeha irofositsika ilay hoe firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena tsy maintsy miaraka tsika ataotsika satria ilainareo dray aman-dreny reo ny tantana teto amin'ny firenena iaraha midinika hoe inony ty ahoana satria raha tsy vita io zavatra io ahoana iantson'ny firenena manontolo andeha hiavana andeha aloha amboarina tsy moramora io zavatra io sy any amin'ity mba ataotsika hoe ahoana ary nao fahana manao an'izay satria tsika rehetra ny manao an'ity fa tsy ny efefika ema izay mpanamora ny fifampidinihana fa tsy izay tompony ny dinika fa reo olona reo matoa natsakana tary raha anay moa tsy efa nyvita hely ty fa mbola nahatsakana ny tary mbola hovoriana ny olo ahoana indray ny fahitana an'ity tsy tompony io misy mantsy le milaza an'izay hoe zavatra efa préétabli no omeny FFKM fa zay ny fanaon'ireo olona reo ka ataony hoe ataonay zay tsy manahoany zay fa matoa zay manatomorany ihany dia raisinay ny hevitry ny olona io an'le hevitra zay ny natao teny amin'ny 13 na voriana volana marina talohany taona talohany iny 12 ny hevitra dia naravina dia natsona reo tamin'ny fidingana voalohany ity vere olona ny hevitra zay no lazainareo anay eny dia andeha ary hoentsika any amin'ny faritra dia efa nanao tamin'iny dingana voalohany dia hoe izao ny fahitanay ao Antananarivo an'ity zavatra ity
dia nifaritra manao ampio an'ity atao an'ity io dia ireo ary mbola nivelona hoe reto ary rehefa nampiny dia nizara voamiera reo olona mpianjaika atao reo dia naravony reo iny ary zay le izy fa ataoko a zay tsy nanao hoe préétabli ty ka tsy hevitra fa ivotr'ireo olona reo fa fanamorana ny fifampidiniana zay no natao isy mimpanararoatra anao zay ny fanaona tsy izay kosa raha arak'izay azonay atao tsy anay zay vo hoe zay hevitra tapaka mialoha no asaina arain'ny olona zay kosa mba tsy mety teboka anankiray ihany koa ty somary mahatonga resaka ihany eo amin'ny mpiatsehatra sasany a dia mombany hoe nitanjona idirantsika dia ny tsy veriberenany krizy a ary hoe anamarina toerana hoe fitondrana zay misy ka izay no mahatonga an'le somary fanontaniana neny sasany ahiahy hoe moa ve ty lalana makany amin'ny fampihavanana ty tsy hoe anamaro toerana ny filoham-pirenena ankehitriny zany hoe samy manana ny andro ritany azy ny zavatra hitanao rehefa ny sasany tonga ao dia toy alainy any aminy zavatra hoe anay ty ananay ty anna hisy an'izay mandrakariva fa ataoko fa tsy ireo olona ireo ihany ao ary olona mandinika olon-dehibe daholo no hiaraka amindinika ao ataoko fa tsy ho rebirebena am'izay hoe ataova am'izay tiako anaovana azy ty zavatra ty ary na tamin'nydinika voalohany natao tamin'ny 3 izay no nahafariny ay tsy nisy an'izay taratasy hoe idiny programme tsy maintsy anaovana azy ary tamin'iny lazay hoe bakiraoka le izy ka ity zavatra ty ny vita mbola heverina amin'ny orinany hoe reo sehatra asa reo vondrona asa syndika zay ny fahasalamana ny fampianarana ny any mbola handray any ty hoe diany ny hevi-bahoaka avy any jereo inona ny tenin'ny olona aminareo ahoana no namboaranareo ny fomba fiasanareo satria nitaraina ny olona tsy tsaboanareo raha tsy misy an'izao sy an'izao ny fisy tsy manam-bola inona no ataonareo ianareo nanao fianianana fa ny aina no mbony ka raha tsy aina aloha ny tsaboana hitanao eo mety hanova toetsaina izy lay toetsaina ny ova amin'izay fotoana zay tsika no afaka hiditra marina any amin'ny lala fampihavanana manareo hoe nefa feno zao mifepetraka fa tsika eto Madagasikara irosotsika tanteraka am'izay hoe lala ny fampihavanana matoatsika mbola mikaroko aloha mbola tsy feno mbola be dehibe no ilay fa zany hoe tokony tsy hokivy hoe aiza ihany ty ary io moa nanakivin'olona anay hoe zavatra hoely ty va dia ataovy nitahaka an'izao dia ataovy aroa dia nanao ifanidofotra tamin'rindrin'izao mbola tsy tafavoakotsika mianakavy zao andikandrey nisy zavatra tsy vitany tao satria ny olona tany ny 3 no heverinay hoe sa mitondra ny anjara nyzay zaka ny avy any ao am'ireo olona reo nitondra briky nitondra bevato nitondra fasika tondra simanto tsy zay ny raha antrahany fa hoe ireo ary misy fitaovana azo anaovana inona io inona ny titsika atao zay te hanao villa basy zay te hanao tranogasy zay te hanao appartement mbovy ampy anaovana an'izay ireto zavatra reky sa anaovana inona dia avy eo hoe izao ary nitapaka atao iza no afaka hanao anao zay tsika vo miampitadiany olona ho afaka hanao lay tranotsika tytsika apetraka azonao zany hoe fa eo zany ny fitaovana fa tsy haitsika ny manampiasa azy tombona ve zay amin'ny lafiny ekonomika ihany koa fahita manseny reo ianao manontany aza mpitondra fiambonahanao ekonomi indray manahirana izay ihany koa ny vadiako angamany amin'ny fanontaniana manaraka amin'ity
fifandraisana roa avy eo amin'ny FFKM sy ny avy eo amin'ny FFM zay milaza ihany koa fa tarika koa ny lalana makany amin'izay fampihavana an'izay ho an'zareo dia nazavainy mihitsy hoe dingana 4 fa dia dingana anankiray ihany koa izy ireo anatin'izay hoe fampihavana an'izay ka dia miandry ihany koa zany reo ny hoe résolution hoentinareo hoentiny any aminy anatanterana an'izay fampihavana an'izay zay marina ve ny tanjona nefa tianjarana tianjarako fa tsy maintsy andalo any amin'ny fiaonam-be ny mamaritra amin'izay aza omena hoe ahoana ny hevitra ireo ity andalan'izay efa tonga any ahoana fa misy an'ity an'ity ary eo tsika ny fampidinika ny fampidinihana tsy mbola vita ampiasaina atao iny io izy daholo no afaka anao an'io zay ny mbola misy araka ny teniko taminao teo mbola misy anie le fotoana hoe ity zavatra vita ny fampidinihana ity iza ny tena ampihatra azy eo zay misy hoe misy commission na hoe vomiera mbola hipetraka une commission réconciliation vérité réconciliation réparation et commission refondation de la république ireo tsy maintsy apetraka hanohy an'ity fa tsy vita anatin'ny 5 andro ny izy io babako fa tsy maintsy apetrahana hoe iana misy dingana teknika bebe kokoa amin'izay fotoan'izay tsy te atao fonosiny amin'izao hoe ao ary dia miavana ioana voatsika safosafoana ny resaka safosafoana ny olana dia ao hoe ao ifanaraka moramorato hoe fa ny aretina ny vai ny fototra aretina tsy nijerena aiza zay fototra aretina ao amintsika tsirairay avy ao amin'ny fomba fiasantsika eto amin'ny firenena ao amintsika tsiray ao amin'ny teo firenentsika amin'ny fomba fiasantsika amin'ny fomba entitsika manatatosa ny asa aminy io zay ny mahatonga le katorefana aoko aloha hitodiky ny tena aloha satria mora ny manondro tondro olona ny hoe ny anina riana eny nahatonga an'io hoe mba raiso le tokoko ny andraikitrao hoe eny nisy ny toajavatra n'izay fa izay zavatra toajavatra zay misy andraikitra ny raisiko nandritra n'izay nety sa tsy nety ny natao eo anao hoe ary raha ohatra nanao an'iny ho an'ny tombotsoa an'ity fireneko ty ve zay zaho zay le ny ary-monseigneur iverenako kely ny atao hoe fidinana teny amin'ny faritra nataon'ireo solitenany FFKM nanao zay dingana amin'ny fampihavana an'izay tamin'iny volana martsa 2024 iny inona moa zany raha ohatra hoe ataony bilan tombatombana inona zany ny tena nivoaka tao anatin'ireny asa mitaterana hoe satria misy ihany koa ireo faritra sasany somary tara vao nitomboka zay dinika ao amin'ny fampihavana an'izay somary aloaloatra ny fanontanianao satria mbola hisy fivorianay amin'ity herinandro manaraky ty ahafahanay amin'izay fotoan'izay mahita satria miasa andro manarina ireo olona reo mandravona ny zavatra reo ahafahana manasongadina hoe ity la hevitra avy any fa tsy maintsy amin'ireo olona zay nanakina anazy hoe mba ataoviko aingakaingany ity zavatra ity ahafahana ekeko nitady an'izay ny olona tsy very ny hevitra fa ao fa ny fandravona anazy enjakentana ihany zay izy fa mialatsiny tompoa raha ohatra tsy avalin'iny aho amin'ny alatsinainy ho avy zao ihany koa dia miantso fivoriana ny groupe international de soutien Madagascar izay anisany hoe nandray anjara feno tamin'ny famahana ny crise tamin'ireny namaivay tao anatin'ny tetezamita ireny zany hoe leo solitenany eto amin'ny eto Madagasikara moa zany no tanteraka an'izay fivoriana zay andray anjara amin'izay hoe nareo nivon'ny FFKM Ohatr'izao aloha mbola tsy naheno aho ny hoe ny fanasana sy ny hoe andray anjara asa amin'ny alatsinainy mety ho tonga ao aminay zay zavatra zay fa
mbola ifampidinianay zay zavatra zay fa tsy fantatro na arakaraka mo izy io a di eo zay miara-mandinika ao amin'ny satria ny profoibe miaraka amin'ny sefipa miaraka amin'ny filompiangonana no mivory amin'ny alatsinay rapito moa zany amin'ny alatsinay di hoe io mba ahitanay ary ny fandravonana ny hoe ny hevitra tany amin'ny faritra dia mbola ametrahanay hoe ahoana daholo ary ireo fandraisana anjarany olona na ny olona andray anjara zavatra sarotra be mako le izy efa nivory zay ahitanay fa tena mbola sarotra ny atotosana azy fa zany hoe efa io le tany tsy maintsy atao zay atongavantsika amin'ny fotoana ny fametrahana mba tsy amitakolona fa ny sasany efa tonga eto takany tamin'ny farany teo di hoe ahoana zay efa naka congé ho tonga aty ianao an'izao hitanao a tena manimba zavatra fa dinganareo ataontsika eo tsika manao hoe mamisavisa fa mandanjalanja hatraiza iny ny tazavita ny apetraka mety nize anory amin'ny manaraka mitavorary azy avy eo misy amin'ny fanambarana nataony vika tamin'ny volana martsy 2024 iny ihany koa eloha kely ny andalovantsika ny fetin'ny paka sy ny nandalovana ihany koa ny an'ireny ataorina kely nyreny raharaha tondra-drano sy reny voinana azo ny firenena reny nisy afatra nahovan'zareo tamin'izay a nisy ireo tepoka nyraisinareo avy eo amin'ny FFKM toy ny hoe ahemotra ny fionambe nasionaly a momba ny fampihavana an'izay ahoana fandraisan'ny FFKM nyreny afatra napetraka ny veka reny ataoko tsy nanano sarotra ny FFKM ninandray lay afatra avy amin'ny ekara satria tao anatin'ny fahasairanana tokoa ny olona ary izy no hoe hosahirana ny zahay misy olo tenanay hamonjy an'io andindra amin'ny toe-java-misy aty aminay amin'izao fotoan'izao ireo ny mahalala inona ny ainany olona ka rariny izy zany nanao hoe oka rery olona mba hahemory io zavatra io ary zay no hoe ny fanojo tamin'ny hoe rariny sady hitsiny raha izay fahasairana mba oka zay no antony lehibe voalohany nanaovany hoe oka aloha mba ahemory rery olona raha tianareo mba hisy olona ho tonga avy aty amin'ny faritra andray anjara amin'ity zavatra ity ka ataoko hoe rariny ny tsy olona hoe tehanasaro zavatra reo sanatian'izay fa hoe rariny sady hitsiny ny hitenenany an'izay ireo no mahasoany amin'ny toerana samihafa any laza hoe misy an'izao any aty tika tsy mahalala zay tena fipetraky ko azy zay filazany hoe tokony hoe tsy mandany anovizana azy izy fa hoe nontao zavatra misy ino moa ny avy amin'ny toetrano sy ny sisa tsy miankina aminy tsy miankina amintsika fa hoe io a niteraka fahasairana tsy hanampiny olona ho tonga aty honao monseigneur araka ny volazanao teo amin'ny latsinainy ianareo no anatanteraka fivoriana andaminanareo petsapetsaka koa ny hotoy an'ity lalana mankany amin'ny fampihavana-pirenena ity vita zay fivorianareo amin'ny latsinainy zay inona ary no fanapa-kevitra ho raisinareo ary inona ny tokony andrasan'ny vahoaka amin'izay fivoriana izay ho ataonareo zany raha efa amin'io fivoriana io moa no andrinesanay ny tatitra maro samihafa aizao aiza ny fanomanana indrindra moa ny fandravonana ireo hevi-dibe zay haroso amin'ny fiaonam-be-pirenena ka avy amin'io ihany koa no ahitanay hoe atraiza koa ny asany reto zay mpandamina momba ny fandaminana indrindra ny fanasana ireo olona hamonjy an'io fiaonam-be io dia amin'iny moa akoatra ny efa voalazako teo mbola misy ireo hoe fanasana olona hafa ho afaka anaty an'io fiaonam-be io ka ataoko hoe tsy mihidy ny varavarana fa eo ampanaovana azy tsy moramora zay mba tsy misy olona hadino amin'izay hoe fitadiavan'ny olona ary fandriny olona hiaraka hidinika hita zay marina sy mazava ho an'ity firenentsika ity
izany hoe eto Madagasikara ny hoe ataontsika hoe entité rehetrarehetra eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izay ve ny finoana hafa toy ny finoana silamo, finoana jiosy sy ny silamo efa tao izy tamin'ny 1340 tao zareo nandray anjara tao ary efa vitany ihany ireo solotenareo ny tonga ny arahabanay sy nisaotra tompo raha mbola misy manaraka vonizay ny tompo ka iny tsy nanavahana tamin'iny amty koa tsy anavahana to atao zay any satria nontorana voatery misy fetra nefa zay mahatokony hoajaina satria iza hoe ifaneritery ao fotsiny tika sarotro zay fa atao zay ahisiny olona maro indrindra handray anjara ka zay tsy anavaha iezahana mba tsy anina moa fa olona moa ny tonga ao tsy hoe hiady fa mba hoe andeha tika ifampidinika hevitra tsy hitovy fa tao andravona zay hevitra monseigneur ao anatin'izay hoe lalan'ny fampihavanana zay hoe ianareo ve zany ao anivon'ny FFKM no mitarika an'izay hoe fampihavanam-pirenena zay sa inona ny andraikitrareo ao anatin'izay rehefa teny hoe manomboka zay lalan'ny fampihavanana hatrany ampiandohana zahay dia nilaza hoe hanamora ary hiezaka hanampy ny fifampidinihana ahatongavatsika any amin'ny fampihavanam-pirenena ary tamin'ny 1340 satria tsy azosika sarahan'ireo zavatra roa reo hoe dinika ho any amin'ny fampihavanam-pirenena ka mba hahafahana miantso ny olona dia izay natao hoe andeha ary sika hanamora io fifampidinihana io fa ho any amin'ny fampihavanam-pirenena tsy tompony tika fa isika manampy ny malagasy iaony ifampidinika am'izay io moa nahatonga hoe lay zavatra lehibe napetraka le carte fa misy toetsaina hoentina manao azy zay le izy ao iny ary monseigneur mamaraparana ny fandarantsika zao mialohany ametrahantsika veloma amindreo mpijeritsiky ty androany ty omeko minitra vitsivitsy ianao hitondranao afatra ho azy ireo isa-tokantrano avy ny voalohany loha dia fisaorana ny télévision zay tonga nanasa ny FFKM ivaofy hanazava ny heviny ary teo amin'ny fanazavan-kevitra moa ny ezaka hoe ilaza fa ity fampihavanany ity tsy vita vetivety fa lavitrezaka io tsika moa mahararika ataotsika hoe vita vetivety izy ary ity no everitsika hoe alaolana amin'ny zavatra maro samihafa kanefa samihafa ny sehatra maro ro sehatra ilana fanjavonana ilana fandaminana ary izay no mba ezaka hoe andeha atsiaro tenytsika hoe tompona ndraikitra amin'ity firenentsika ity sika mianakavy aza dia ny tena loatra ny tombotsoa ny fitiavantenatsika no atao betsaka fa mba lay soa ho an'ny mpiray-tanindrazana ho an'ny firenentsika ity isika ny tompona ndraiky isika no metahana azy amin'izao fotoana zao ka raha isika ary nametrahana an'izay inona no olova aoka mba tsy hitsangamenatra zay zanaka mandimby atsika any manao hoe hay ve zao namelany azy aoka mba Madagasikara azo iainana Madagasikara milamina ary mandroso mba hozoavin'ireo avy aty aorenatsika indrindra reo ankizy maro be mameny tanànatsika amin'izao fotoana zao mba isika mba hiezaka ametraka an'izay zay ihany koa no manakatona ny fandaratsika misaotranao monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ianao misolitenany Église catholique romane eo anivon'ny FFKM ary mamerina hatrany an'izay fisaorana nanaiky mivahiny tamin'ity fandarana l'actualité androany ity eny ary mamerina ny fisaorana tamin'ny fanasana ho tonga eto amelabelatra izay hevitra izay momba ny ty dinika fampihavanana apetraky ny FFKM ity ary dia mametraka ny mandram-piaona tsy ho ela antenaiko amin'ny fotoana iaonatsika amin'ny fampihavanam-pirenena to misaotra indrindra to
zery ny masaka azo natolotra tamin'ity androany ity mino fa dia nisy lesona sy ataoko hoe teboka maromaro izay nalinanao ary nafahanao mandinika tao anatin'izay resadresaka tamin'ity androany ity zay ary no entinay indrindra manao veloma mandra-piona aminareo manaraka indray ary toko veloma ary